Ndao no fahofantanantsika any amin'i Jesosy izay tompon'ny tenitsika. Izy no manambara amintsika zava-miafina, izy no maneho amintsika ny fahatsarany, izy mitondra antsika ny fahalebiazany, izy no miasa amin'ny fiainantsika, izy no matoy izao antsika. Tena tsy valim-bavakantsika no fomaraina, fa famindrapon'Andriamanitra ho antsika. Tsy hoe akily fiainana hoe tena zaly d'office tsy maintsy fomaraina, fa be dia be ny te hifohatra anao androany maraina, fa tsy tafafo maraina satria zay ny faran'ny fiainany teto ambonin'ny tany. Fa mbola misy tombony matoa velonainy ianao, teneno Andriamanitra hoe ny fanomezana ambony indrindra mihoatra no valim-bavaka mbola tsy hitako mitady andrerandreraka ny fonoky io. Ny fofinaina omenao Andriamanitra tsy hanomezako voninahitra anao. Ambony lavitra no ny zavatra angatahako rehetra, ny zavatra efa nomenao androany maraina. Nomenao tombonandro, nomenao hery, mendrika ny ankasitraka sy hanome voninahitra anao Andriamanitra androany. Amin'ny fiakofako marina, amin'ny fakasitrahako anao marina, fa mpanjakako ianao. Mitenena indray androany maraina. Satria ny mpanomponao izay mifandimby mitondra ny teninao, manokatra ny saiko, ny foa amam-panahiko, andresy aino anao, manambara ny sitraponao amiko hatrany Andriamanitra, fa mbola sambatra fa mandreza ny teny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa aina ho an'izay mahazo azy ny teny ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ho anao mifankasitrahana mandrakizay raha eny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao ity tanana mafy ho an'Andriamanitra. Mahazo toerana tompoko. Andriamanitra moa ry havana rehefa miteny dia miteny izy. Ary ny zavatra teneniny dia mazava be. Tsika zao tonga ao anatina sekoly dia mety misy fotoana ny anatintsika any, ao anatin'ny saintsika, ao anatin'ny fotsika mieritreritra hoe za rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia zo mihitsy zao ny zavatra mba tena tiako re eny am-bavan'ny pasteur. Ny zavatra nandray tiantsika ho re eny am-bavan'izay mpanompo irahan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Kanefa misy secret torin'Andriamanitra eny am-bavan'ny mpanompon'Andriamanitra izay tsy voatery ho tiantsika no mandray azy. Nefa zay ny tsy ambaratelo mampety antsika miaraka aminy sy ao aminy. Amen. Rehefa mandinika ny ten'Andriamanitra tsika dia mahita hoe tsy zavatra akoatra ny fanekena sy fankatoavana n'Andriamanitra dia mety ny zavatra rehetra. Ianao zany tsy natao hiady amin'ny devoly zany. Hoe tena ifampitolo lalahy veto isan'andro dia androaka eo koka mafy be izy aloha toerina koa e. Azo atao ny mandroaka azy fa tsy hoe kory tsy roasina tsony izy. Fa azo atao mivavaka dia mandroaka azy. Amin'ny fotoana tsy androanao azy manko namany indray ianao. Ao fa misy zavatra tena manatsotra fiainana be mihitsy ary zay lohateny hoentiny eto androany maraina. Fanekena sy fankatoavana an'Andriamanitra vahaolana amin'ny zavatra rehetra. Fanekena sy fankatoavana an'Andriamanitra vahaolana amin'ny zavatra rehetra. Nahoana? Ny zava-boary rehetra na ny hita maso na ny tsy hita maso dia natao anaiky an'Andriamanitra avokoa. Io devoly mampahoro manohatra an'Andriamanitra io amin'ny alalan'ny fandreseny lahatra anao tsy anaiky ny sitrapon'Andriamanitra io dia manaiky an'Andriamanitra io. Ary natao anaiky anao io rehefa manaiky an'Andriamanitra ianao. Tamin'ny Mosesy nanao fahagagana faharoa ny amin'ny sahona dia jereo fa nakatahaka ny mpanompo sampony Farao, ny magicien. Rehefa nanao an'izay izy dia voamaika nanampitrotraka ny fiakaran'ny sahona. Ny zavatra nandrasana zao dia hoe mba vonitsangana ny magicien ny Farao dia niverina ny anaty rano daholo ny sahona niakatra. Fa rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny Mosesy mifona raha miteny an'ity teny ity fa mba fitenin'ny tanora mahafinaritra tiako ampiarina amin'izao toriteny izao le izy. Ozy izy Andriamanitra hoe zay tiako ihany io. Ny zavatra rehetra manaiky izay zavatra tian'Andriamanitra atao. Exodosy 9 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Exodosy 9 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Ary Jehovah tamin'ny Mosesy. Iza no niteny eto? Andriamanitra.
lazao amin'ny Arona hoe ainjiro ny tananao mitana ny teinao eny ambonin'ny sampandrano ary eny ambonin'ny landrano sy ny enieny ka hampiakatra ny sahonao eny amin'ny tany Egipta. Ary nao injitry Arona tambonin'ny rano tany Egipta ny tanany dia niakatra ny sahona ka nandrakotra ny tany Egipta. Ary ny omby asy mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatoavany ka nampiakatra ny sahona hoeny amin'ny tany Egipta. Inona ny ilainy? Tsy aleo miverina ny sahona. Farakaraky ny nanaovany vao may niakatra ny sahona. Satria nisy olona nakatoan'Andriamanitra tao. Hozy izy Andriamanitra ainjiro ny tanany Arona, tovy tandrify ny rano apakatra ny sahona. Raha ny tokony ho izy tonga ny omby asy amerina ny sahona fa tsy apakatra azy. Farakaraky ny nanaovan'ny omby asy an'izany vao may niakatra ny sahona satria efa mivoaka ny verdicte, le fahamarinana teny ambavan'Andriamanitra nilaza fa ho apakarina aloha ny sahona. Raha ianao ny eo amin'ny toeran'ny olona anankiray maheno karazana tiana ohatr'izany, tsisy fampianarana afa-tsony na fahamarinana ivelan'ny fankatoavana, atonganao mbola no séminaire indray ilaza hoe ireo fomba atonga ny fiarahanao amin'Andriamanitra tsy maintsy enona ny vavakao, tsy maintsy mahombo ny ataonao ivela ny fanekenao an'Andriamanitra. Tsotra fa na ny devoly sy ny omby asiny azy tsy maintsy makatoa ny teny izay nolazain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fankatoavan'ny olona nanaiky izay asain'Andriamanitra ataony. Aza mitady lalana hafa fa na fanasitranana io, na fanafahana io, na vahaolana io, ninona ilaina eto ambonin'ny tany, aza miady irery mitady izay fomba hatafavoakanao amin'ny fomba iarahanao amin'Andriamanitra akoatra ny fanekenao hiditra eo mivaravaran'ny fankatoavana sy fanekena azy. Tsy mahareteka ao amin'Andriamanitra. Halleluja. Tahaka izany koa ny fahagagana voalohany. Rehefa nanipy-teny Arona dia lasa mena rano. Ary ny zavatra nitranga ao amin'ny bokin'ny Exodosy mihitsy moa izy ity, toko 12, ny 17, toko 12 azafady, toko 7 azafady indrindra. Exodosy toko 7, ny 12 ka hatramin'ny 10, ny 10 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy sy Arona nakao Farao ka nanao arak'izay efa nandidiny Jehova dia natsipy ny Arona teo anatrehany Farao sy teo anatrehany mpanompo ny teny ka tonga mena rano. Dia nampanalainy Farao ny olon-kendry sy ny mpanana ody ary omby asy tao Egipta dia nanao toy izany tamin'ny fankatoavany fa samy nanipy ny teny avy izy ireo ka tonga mena rano reny nefa ny teny Arona ny telona ny tenyireo. Mahavariana. Jereo raha nanipy ny tena i Arona dia lasa mena rano. Raha natsipy ny omby asy ny teny tsy tokony lasa mena rano fa mivadika tehana tampoka neny Moizy. Fa vao maina nampitrotraka. Rehefa hoe natsipy izy dia lasa mena rano dia tsy maintsy manaraka neny daholo ny ambony. Ary ny zavatra nahavariana, na telona le mena rano dia tsisy tehana tsondro zareo. Foana ny tehana tany Egipta. Satria ny tompon'ny teny farany nanafoana ny mena rana ho tonga tehana anankiray, ny fanapahana sy ny fahefana rehetra satria izay ny tehana. Fanapahana sy fahefana rehetra dia tsy maintsy miverina ao amin'Andriamanitra tontolo izany mandrakizay. Profam-panehoana fanjava-boary rehetra dia natao anaiky ny mpahay azy. Zavatra nandrasako teto dia hoe rehefa nanipy-teny Mosesy sy Arona tonga mena rana, fa rehefa nanipy-tena ny omby asan'ny Farao dia tonga tena ny mena ranan'ny Mosesy. Ny dikan'izay na miverina koa ho any anaty rano indray ny sahona. Rehefa nanomboka napakatra sahona ny faninjirany Arona ny tanany teny amin'ny rano. Fa teto vao maika no nampitrotraka ny loza nataondry zareo fa tsy nanamaivana ny Egyptianina. Ny antony satria ny voary rehetra
dia natao anaiky sy akatoy ny baiko ny pahary azy avokoa. Zany no antony anyrahana anay androany maraina, anaitranao iverina amin'ny fo akatoy sy anaiky an'Andriamanitra. Ny saika rehefa ratapony indrindra eo amin'ny sekoly ny fiainana, dia ny fahafahan'ny olona anankiray manovany ao anatiny sy mampanaiky ny fony anaiky sy akatoy an'Andriamanitra. Ny antony, ny voary rehetra dia natao anaiky sy akatoy an'Andriamanitra avokoa. Ozy izy ny amin'ny Isaia 1:7-20. Raha manaiky sy makatoy ianao dia hinana mivoka-tsoa amin'ny tany. Fa raha mandasy mihodina ihany ianao, hatrany ianao izy izy, dia ho lanin'ny sabatra fa ny vavan'i Jehovah no efa miteny. Ny fahefan'ny fahavalo dia tsy natao napahefana amin'ny olona ampy fiombonana amin'Andriamanitra. Zay mihitsy ilay prinsipa an'Andriamanitra fony mbola tao edeny Adamo, ka natonga ny zavaboary rehetra nakatosy nanaiky azy. Fa rehefa taorian'ny fihodinany dia nihodina tamin'ny Adamo daholo koa ny zavatra rehetra. Dia hozy izy Jesosy, raha eto izy androany maraina zao mitory teny, dia ohatr'izao ny zavatra teneniny dia tapitra ny fivoriana. Raha miray amiko ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniko, dia meka anao ny fahafahana misokatra sy fahitapity angatanao ny zavatra rehetra, na inona fa ho azonao zany. Inona zany ny problème? Ianao tia azo ny zavatra rehetra ivelany firaisanao amin'Andriamanitra. Noho izany raha miverina amina zany ny sekoly farany tsara indrindra reto zany ny sekoly faratapony indrindra. Amen sa tsy amen? Ny ankoatr'izay inona ny lelalelako eto? Mpampianatra diso raha mijoro mampianatra zavatra ivelany zany fahamarinana zany. Zany fahamarinana faratapony. Zay ny lazain'i Jesosy. Zapa no mpikely manaraka ny sompotra viavinakanjony. Rehefa miteny izy hoe zao tenenina dia zay ny teneniko, fa tsy navelany hiteny zavatra mihoatra n'izay tokony ho tenenina hozy izy. Mila miray aminy noho ny fiangonany ary mampitoetra ny teniny ao anatiny. Dia hosokafa noho ny varavaran'ny lanitra amin'ny valim-bavaka na inona tsy misy sakana. Ohatrany hoe manomenao sheka izy, ty asiko siny fotsiny fa soraty zay tianao. Satria nahoana? Za mahatoky ianao fianao olona pakatosy manaiky hatramin'ny farany. Zanak'Andriamanitra, tsy natsoina hiady amin'ny tenanao ianao. Tsy natsoina koa hisasatra ao anaty any. Fa zavatra hafa ny ifatoanao fa tsy le problème tianao hovahana. Inona zany ny tokony ifatoako? Mifantoka, manara-maso akaiky, ny fiombonako sy ny firaisako amin'Andriamanitra, ny fankatoavako sy ny fanekeko an'Andriamanitra. Satria raha maro toerana zay dia tsy mila misasatra amazy olana rehetra atrehako, na fanasitranana zany na vahaolana zany, ninona zany fa hozy izy Jesosy, angatao zay tianao na inona. Masonareo ve zany fahamarinana zany re olona? Fandanimpotoana ny mianatra ao amin'ny sekolim-pamahanorana ivelan'ny famerenana ny olona hiaino sy akatoy an'Andriamanitra sy iombona amin'Andriamanitra. Fampiresahana daholo ny ambon'izay rehetrarehetra. Hoe mandoava be dia ivay olan'io, manaova ny zavatra ohatr'izao mba hahatonga anao ohatr'izao. Resaka daly zany. Inona lazain'i Jesosy dia zay atao? Ny olona pakatosy manaiky an'Andriamanitra dia olona tia an'Andriamanitra. Ary ny olona rehefa matahotra an'Andriamanitra dia miloloha ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany ninona ataonao amin'ny fanjakany? Tsy hoe ho amin'ny tanjona maliny anao, fa ninona ataonao ho amin'ny fanjakany dia tadidio tombono anao, ianao matsapa-tena mihitsy hoe tombono anao le izy, fa mba iza moa ianao no afaka nanao an'izany, satria ninona ataonao tsy manana fo mihitsy ianao ireare na hisongadina manokana amin'izay zavatra ataonao, na ny zavatra fafinao, na ny zavatra tanterahanao, satria tsisy mihoatra noho izay vitanao anao izay zavatra ataonao. Ny aino natolona anao. Ny aino nomeny anao hoe nahoana ramba zay tiano atao hoe. Toy izy hoe merci.
famonjena tsy amidy fa nivelona ny tompony safidy asio tea-tanana mafy. Halleluja. Jereo aneny nataony Maria tamin'le mpanompo. Nataony Maria tamin'le mpanompo. Ataovy zay asainy ataonareo. Reo mpanompo reo tsisy toroteny. Tsy olona niaraka tamin'i Jesosy nandritry ny telo taona niaraka ohatry ny mpianany. Voanomboka koa teo moa ny ministerany. Tamin'ity fampakaram-bady tao Kanany Galilée ity. Fa olona sendra niona taminy satria nasaina tao izy. Dia Maria no nitoroteny. Zao fotsiny lazaiko aminareo. Tsisy resaka izy Jesosy. Hoe vonina venao anaka matika ny rano tonga tifay. Tsisy an'izany. Fa tonga vao nikitika ny fahefan'Andriamanitra Maria dia nahazo paketa amin'i Jesosy. Petra tsara fa mifaninana akory zasy ianao. Dia eritrereto zay le afatritsika teto. Andriamanitra tsy mifandray amin'ny olona amin'ny fihetseham-po fa amin'ny fahamarinana. Satria raha misy ny tokony ho fantany fa nitondra azy 9 volana ankibo dia Maria, fa rehefa tsy teo amin'ny toerana tiany ahitana azy amin'ilay fahefan'Andriamanitra ao aminy, nijorono Maria hibaiko azy no famantana sy fahagagana. Dia tonga tsy fatany tampoka fa mifaninana angamontsika. Tsy fatany tampoka teo. Zay no mahatonga antsika mila mitandrina. Tsy hoe rehefa nanao ny asan'Andriamanitra ianao dia voatery ho fantany amin'ny fotoana hiverenana. Tsy hoe rehefa nanompo an'Andriamanitra be ianao na ampiasainy na manana titra faran'izay enjana indrindra. Mionona ao anatinao satria nahita famantana sy fahagagana be dia be dia ho fantany satria raha misy ny nahita mihoatra Maria. Ary matoa izy tonga dia nampiomana amin'ny mpanompo ny zavatra mitranga ao an-trano rehefa tsisy siramamy mipotra ho azy, rehefa tsisy vary feno ho azy ny ao anaty sofotra. Amen. Mety zavatra zany nefa hiainany ao. Fa tamin'ny fotoana anankiray amin'izay nijoro Maria, anaka lany divainy dikan'izay atao fafabaraka ny fampakaram-bady dia Jesosy hoe mbola tsy tonga ny fotoako. Nga mifaninana akory tsika sy nareo. Zasy ianao izy. Faninana akory zasy ianao. Fa rehefa reny Marina dia mahafinaritra amin'ny Maria tsy mora tafotoana mandre teny mpahamarinana. Fa lasa izy nanomana an'izay tokony homaniny. Mpanompo mbola tsy fantany akory. Ataovy zay asainy atao. Ataovy zay asainy atao. Aza manao zay tsy asainy atao. Tandremo zay asainy tandremana. Akatoavy zay asainy akatoavina. Maneke azy fa tsy hoe zay asainy ekena. Amentsika dia inona zavatra nitranga. Efa vomana le olona nandray toroteny. Dia tonga teo fotsiny zareo tonga dia nangetaheta. Tompo, mety zavatra zany androany mety teny zany io lehilahy io. Dia izay zavatra teneniny vonona fotsiny tsika. No comment ry zalahy. No comment. Tsisy inona mahatonga dia vao miteny izy hoe alefa dia voninareo satria zay vonina mantsy mandeha. Tsy marety akamanareo. Dia zavatra nitranga. Tonga dia iny Jesosy mivoaka tampoka. Tonga dia naharikoditra zareo ohatrany hoe misy frisson zany satria le teny nampiomanana Maria nifanaraka tsara tamin'ilay zavatra iomanana amin'ny fahatongavan'i Jesosy hiteny. Dia ohatr'izay mihitsy ny nanirahana anay. Anomana anao hiaino azy. Anomana anao hakato azy. Anomana anao hitsena azy. Izy. Halleluja. Avy any Jesosy mivoaka. Feno rano sy tsisy anankiray tamin'ireo mpanomponao no niteny hoe raha misia ranom-boaloboka anie ny ilaina fa tsy rano tsisy resaka. Fa tonga dia nakato fotsiny. Fenona rano ny siny. Fenona rano ny siny. Dia niandra ny teny faharoa. Tsy fantatra aloha hoe mety miteny ve izy vadika fanasana tanana tampoka ve ny iraka mpanoviny fa tsy mbola azo aloha tamin'ilay feno rano ny siny. Reo tsina mbola tsy nahita mirakla tamin'izay ny ainany. Dia ozy Jesosy andana tonga dia tivozy dia omeo an'izay nasaina. Dia iny tokoa dia nilanjaindry zareo. Dia lasa nandeha satria nahoana efa nomano Maria hakatoan Jesosy. Dia lasa
dia ny fenona amin'izay le kopy dia zay nina rehetrarehetra ary le olona tsy mahafantatra le mpinana hoe fahagagana ny ty zavatra hohaniny ty ty sotrony ty zavatra mahagaga fa netreretiny a mbola le rano boaloboka ny fiazina ihany ary ianareo ny tahiriny dovay tsara mandraka kehitriny hoy ragovo ny an'ny olona ny fanao ny tsara aloha vao ny ratsy fa ny anareo ny ratsy kokoa zay vao ny tsara indrindra noho ny menareo mifanohatra amin'ny lojika ny fanasana rehefa ao Jesosy. Indrindra ny rano ny vai no dovay indray ny matsiro lavitra no mivoaloboka ny fiazina satria ny mpanao ny voaloboka ny nampitombo tsirony rano ho tonga rano voaloboka. Fiainaninona ny fiainanao androany ohataniza ny fisehoan'le izy fa za teteny aminao rehefa pakatohan'Andriamanitra ianao tsara lavitra no ny fiandohanao ny fihefaranao miaraka aminy. Halleluja. Zany Andriamanitra zany zany io tenenao akaikinao zany le Andriamanitra ivavahantsika hoe tsisy jereo masiny tsisy tokony ahinao hoe ny amin'io zava-misy androany io fa manapa-hevitra hoe ataovatrao ny tanana ny anaiky sy akatohan'Andriamanitra dia tondroy tsara izy dia tena fa raha miray amin'i Jesosy ianao hoe ka mitoetra ao anatinao ny teniny dia jereo maso angatao ono zay tianao na inona fa ho ataony aminao zany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Ao amin'ny Exodus toko 9 ny 9:12 ka hatramin'ny 9:15 misy zavatra nitranga tao. Inona ny zavatra nisy tao? Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy lazao amin'ny Arona hoe ahinjiro ny tenao ka kapohy ny vovotany dia ho tonga moka eran'ny tany Egipta rehetra zany. Dia nanao toy izany izy ka nahintsy Arona ny tany amin'ny tanany teny ary ny kapohy ny vovotany dia nisy moka teny amin'ny olona sy teny amin'ny biby fiompy fa tonga moka avokoa ny vovotany rehetra eran'ny tany Egipta rehetra. Ary mba nanao toy izany koa ny ombiasy tamin'ny fankatoavany mba hahatonga moka ka tsy nahay izy satria misy limitiny izy fa ny Andriamanitra ao no limite. Amen. Halleluja. Ary moka dia teny amin'ny olona sy teny amin'ny biby fiompy zany hoe nareo nikapoka ireo ihany koa aza reo ombiasy ireo dia laniny moka. Dia hoy ny ombiasy tamin'ny Farao ozy ny ombiasy tamin'ny Farao ratsan-tanan'Andriamanitra ty nefa nahavariana fa mbola ny mafy ny fony Farao ka tsy nihaino azy mirahalahy izy dia arak'izay efa nilazainy Jehovah. Henonareo ve ratsan-tanan'Andriamanitra ty tsy tanan'Andriamanitra fa ratsan-tanany. Midika fa Andriamanitra mikarakara ny olana zay trenin'ny olon'Andriamanitra amin'izay zavatra faran'izay heverinao hoe enjany indrindra taony devoly tsy amin'ny tanany fa ratsan-tanany. Ary tiako fantatrao fa Andriamanitra tsy manohatra ny asan'ny devoly amin'ny heriny rehetra zany fa ratsan-tanany fotsiny dia milamina eo. Jesosy tsy miteny hoe hitako Satana nidina avy tany an-danitra dia natosiko tamin'ny tanako izy dia nenjera. Zany ve voasoratra? Mba aloha mba jerentsika koa mihitsy ny bokin'ny lioko aloha hoe inona ny zavatra nitranga rehefa nidina tetỳ tany ka rehefa nenjera tetỳ tany lay ratsy ao amin'ny lioka toko 10:7. Fa hoy Jesosy tamin'izany nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Nahita fa tsy nanosika ahako. Tsy hoe nifantoka izy na ny sahirana anosika ny Satana ilatsaka avy tany an-danitra fa nahita izy zany hoe vandravandranao fotsiny tonga dia nenjera. Mbola tsisy resaka tarana mihetsika fa vonjerenao fotsiny tonga dia mipanika dia niraraka tonga dia nidaraboka tsy nanatsafidy akoatrin'ny milatsaka. Dia zao tiako fantatrao ny fahavalo zay manohatra anao dia fahavalo tsy nomena tsafidy hidina eto an-tany fa nidaraboka teto an-tany. Ny olona lavy tsy nomena tsafidy fa tonga dia nidaraboka fotsiny.
fa nidina ny manapa-kevitra hoe za idina. Jesosy nidina fa Satana raraka. Atsakany an-tanan'izay mandrianako. Zay mahatonga ny tompo miteny amin'ny Jona toko 7:7-10. Ozy izy amin'ny Jona toko 7:7-10. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy lay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona zay any an-danitra. Ny Jona toko 9 dia mba anamafisitsika orona ilay fanambarana. Jona toko 9:7-13 fa tsy nidina avy tany an-danitra mba anao ny sitrapoko fa ny sitrapony zay naniraka. Dia dingantsika amin'ny 9:5-10 mbola miresaka ny fidinana io Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny mofo velona zay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo zay omeko dia nynofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Amin'izao ampitahony hoe inona ny mahasamihafa n'ilay nidina sy le lavo na latsaka. Izy amindreo no manana contrôle. Izy hoe manana contrôle. Le nidina manana contrôle. Fa le latsaka na lavo tsisy contrôle. Azonao ngamba ny tiako lazainy. Ny lavo na latsaka na ny anjera dia very contrôle. Tany amin'ny toerana avo nisy azy. Fa nidina kosa dia le tapa-kevitry ny iainga ihany amin'izay toerana avo nisy azy ho tonga eo amin'ny toerana iva tiany atongavana. Manana contrôle zany nidina avy any amin'ny avo mandra-pahatonga ny eo amin'izay nidina ny toerana iva tiany atongavana. Afaka miteny izay nidina hoe avy any amin'ny avo izy, fa izay nianjera sy lavo kosa tsy afaka nilaza hoe avy any amin'ny avo izy. Fa niteny izy hoe daraboka tsy fidiny. Zany no antony mahatonga ny Satana tsy mahay manao afa-tsy misitona midina satria tsisy asa ataony akoatr'izay fomba nahatongavany. Tsy nidina izy fa lavo. Ny dikan'izay ny zavatra ataony devoly mandrakandroany mampidaraboka mandavo. Fahavalo ny fijoroanao izy fa tsy fahavalo ny fanananao. Zany mahatonga anay tsy mitory anao anana fa mitory sy manaitra anao mba hijoro. Ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra anaraka izay maka-to sy manaiky an'Andriamanitra. Efa nomen'Andriamanitra anao mifafahana fa ny secret pitahina ngezabe ho anao amin'izay vavaka angatanao ka tianao amalian'Andriamanitra anao dia ny firaisanao amin'Andriamanitra sy ny fampitoeranao ny teniny ao anatinao. Le nidina afaka misaina izy hoe andeha hidina tapa-kevitra izy, afaka mbola mipetraka kely adiny roa izy miomana ohatra alohan'ny hidinany. Fa midaraboka mety ampijerevana ny voninkazo tsaratsara izy amin'izay toerana misy azy, ny akaraboka tampoka dia ny anjera. Dikan'izay tsy nomena safidy izy raha hidina raha enjera fa efa midaraboka izy vao eto ary nanininy eto. Zay mahatonga azy mpandrava sy mpandringana satria tsy nanam-potoana izy hisainana izay zavatra tokony ataony. Fa valo efa resy io aza mijanona ianao amin'izay toerana nandavony ianao. Fa nidinan'i Jesosy andeha anangana izay rehetra nadarabony teo amin'ny toerany daholo. Ary izy tsy tonga nameloka anao fa tonga izy anangana anao. Tadio fa ireo olon-dratsy rehetrarehetra ao anaty Baiboly nivonjen'i Jesosy tsy hoe olona tanteraka daholo fa olona tsy alehany daholo ireo no natsangany. Ary tsisy olona anankiray raha misy olona anankiray samy laza hoe za tonga dia nety be ny fidianan'Andriamanitra ana, tsy Jesosy zany no mifidy anao satria tsisy antony atongavany hamonjy anao raha ohatra ka olona tanteraka ianao. Fa zay mahatonga mamelona ny fanantenana ho anao androany maraina. Tianao Jesosy, ianao mihitsy nahatongavany, ianao mihitsy no nidinany avy any an-danitra. Halleluja! Ary nahatongavany ambony lavitra no mifanasitranany. Zay nisehony hafa rehetra teo alohany. Tsy zay ny mission-any fa nampiavaka azy tamindreo. Fanasitranana efa nisy. Fananganana maty efa nisy hatramin'ny relisy. Ny fitobana teo vavadiny tsara endrika sy ny fitahiana ara-materiel efa nisy hatrany amin'ny testamenta taloha.
noho izany tsisy nininina amin'ireny zavatra ivelany reny na sainy toriana ho an'izay olona missionnaire tena nirahany Jesosy marina. Ny olona nirahany hitondra ny missiony amin'ilay antony nidinany. Inona io? Hamonjy ny olona. Hitondra ny tenim-pananganana sy famonjena ny olona hiavana amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tsy very Edena fa izy mihitsy nanafony Edena. Fa very Adama tsy nakatoy izy. Raha Edena ny lara-pahamehana tsy niroasy ny Adama nananota azy. Fa rehefa very Adama izy alony tsisy Edena. Ka Edena inona ny tiana hialofana ao anaty fampianarana? Tsy misy fijoroana Adama, mendrika hitatana an'izany. Zao, sy zavatra natao anaraka, aza atao lara-pahamehana. Fa manjary raisinao izay tokony anaraka apetraka ao eny aloha. Fa ilay fanjakan'Andriamanitra indray no ataonao any aoriana, satria ilay fanjakan'Andriamanitra io ny antony nidinany. Ny ampiombona anao amin'ny ray. Halleluja. Ny verena mifankatoavanao sy ny fijoroanao ho tsara fihavanana aminy. Ny anananao firaisana tanteraka aminy. Halleluja. Sy fampitoerana ny teniny ao anatinao, sy ao anatiko. Za koa ao anatin'izany. Satria anao rery akory. Amen. Tsika sy nareo miaravoa amin'izany tolo. Sy miaravoa hitsy ao anatin'izany. Kiteteny raha mampatsiaro Andriamanitra androany maraina. Aza matahotra na manahy. Tianao Jesosy. Ary zay ilay fidinana izay. Tonga saina mihitsy izy andeha nangana. Dia nomeny ny fanany. Fatana misy zavatra tsy vitanao. Dia nomeny ny onction. Nomeny ny ositra ao anatinao. Nomeny ny fanany ao anatinao. Nomeny ny teny ao anatinao. Dia zao aza vela atambolombolony fampianaran-diso hivily lalana hitady fahasoavana sy fahatsarana hafa akoatr'izay nomeny ianao. Fa lasa virjiny 10 medala amin'izany ianao mividy menaka hafa nefa ny solika avy aminy dia ampy hitsenanao azy mandram-piveriny. Ny ataontsika eto mifampahery ahafahanao manovo rery, manampy anao tsy anyrery fa napahatsapana ianao fa tsy very. Halleluja! Halleluja! Andanany ampiasa io lohalika io dia manomboa androany mba miteny amin'ny efitra mangingina. Ilaiko ianao Andriamanitra, maniry ianao ny nofoko, maniry fatratra anao ny fanahiko. Za tompo androany tia hitanao dia mba teny aza manonona anaran'olona ny anaty vavaka akoatra ny anaran'i Jesosy. Hoe miantso ny Andriamanitra anako, nganao tsy sura fa Jesosy Kristy avy any Nazareta mimpanelanelana amin'iraiko Andriamanitra izy andretsonao. Raha ny teny Paoly hoe Andriamanitra, amaly ianareo, dikan'izay ny Andriamanitra Paoly, Jesosy Kristy tianondro izy hoe io Jesosy io ilay izy. Fa tsy hoe manokana koa ianao dia hiantso ny anaran'i Paoly ilay anaty vavaka. Tsy ilaina ny couverturen'olona mety miodina sy mpanota rehefa natratra ny fahafenony fahamasinana na afa-pony fitsaran'Andriamanitra Jesosy rery. Familin-dalana marina ao amin'ny anganongano zany. Satria na izazy tsy tianareo atao couverture. Raha lasanareo ny couverture ko dia izay ny ataoko amin'ny alina. Miandro ririnina mamirifiry. Couverture tsy ananapiry. Fa le tokana sady tsara ny mendrika. Izy rery no ilainao raha tianao ny tsy ho rendrika. Ny anarany tsotra tsy azo tononona. Izy dia isan'andro dia ampatsahivina sy natao hotsaroana. Izy le tokana anafaka anao sakafo ny fo zao ankehitriny zao. Amen. Izay andao ity tanana mafy be ho an'i Jesosy avy any Nazareta, ilay mpamonjy tokana tia atsika, ny hevitra atsika, nidina nanaiky aka ny fahotantsika, sy novantsika ho zanak'Andriamanitra amin'ny fandraisantsika azy. Alleluia. Zany mahatonga ny devoly tsy mahay manao afa-tsy ny
misitona anao ho lavo hidaraboka satria zany nahatongavany eto ambonin'ny tany. Ary zay koa no mahatonga an' Jesosy tsisy ninina azo ny atao akoatra ny manangana anao, mampahery anao, misitona anao miakatra satria izy nidina. Tianangana anao izy sady tiampijoro anao ifanaraka tsara amin'ny sitrapony ray mba hahatonga anao ho aminy mandrakizay. Mbola manan-javatra be dia be ty olazaina aminareo ho zakanareo zany amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny fanapim-pana masina ao anatinareo. Iza no teny an'izany? Jesosy nomeny anao fanany. Zany mahatonga antsika rehefa any an-trano dia mivavaka tsika amin'ny efitra mangina. Fanamasina tena manova firesahana sy fisokafana aminy amin'ny fo faran'izay tsotra indrindra, tsotra. Fanamasina mila mifitantananao tandremo fa le mpandavo tiany mihitsy ianao hanamely tena, tiany ianao hanamely tena, aza manamely tena. Rehefa nantona an' Jesosy sokafo ny fo ndia nantona ny dadako fa ny dadako tia izy tsy hanameloko efa nanampy izy amin'ny alalan'ny fanahiny, ny ainy mihitsy nomeny ary za azo antoka fianana be dehibe ao aminy. Ho amin'ny sekoly androany manana antoka fifanasitranana io meny anao mamaim-pony io. Mety mbola osaosa ianao fa aza teneny aza kizitana eo mpangatana aminy, fa matoa ianao kizitana misy toetra tsy mety eo. Aza vela hoe le fotoana no ny amin'ny fotoana ny tonga anao kivy. Hatramin'izao koa Andriamanitra mbola tsy hitako foana. Andriamanitra mandrakizay izy. Tsy hoe tsy hitanao fa mahatonga anao tsy miombona aminy. Dia tadidio fa mbola misy motivation hafa mibahana ao anatinao. Manandanja koatra noho ny fisiny. Raha voenao, eno ty teny ty fa zaraiko foana, raha voenao tsy manapahatsapana fiadanana amin'ny alalan'ny fisiny ao anatinao, amin'ny alalan'ny fisiny ao anatinao. Fa mitady fiadanana zavatra ety ivelany apetraka ao ambony noho ny fisiny ka mahatonga anao ho kizitina, mahatonga anao hanaisitra ny fiadanam-po ao anatinao. Dia tadidio tsisy zavatra anankiray hitondra fiadanana mihoatra noho ny fisiny ao anatinao ka hitondra fahasambarana ao anao mandrakizay zany. Ohatra, meko ohatra, misy vehivavy mangataka amin'Andriamanitra izy, vady, dia tsy mitsahatra mihitsy izy fa manomboka mitombo ny taonany, dia mieritreritra izy hoe tsisy akatsony. Dia mieritreritra izy anatin'ny fony hoe rovina ary aza voanambady fa raha sany dia zao tsy manambady mba meo fiadanana e. Toy Jesosy hoe zany hoe fiadanana ambony indrindra ho anao. Raha ohatra fahasari-piarin'le mpampakatra no resana dia zao hoe tsy afaka solo ny fisika ao fiainanao mihitsy ny fisiny. Fa raha zao ianao tsy matsapa-miadana noho ny fisiko, amin'ny fomba hoana ny nanao fiadanana amin'ny fisiny nefa izy tsy fiadanana akory fa zany prince of peace. Zany mpanjakandriny fiadanana hoy Jesosy. Dia eritrereto hoe ianao ve eritreretra hoe ny fiadanana tsy azonao amin'ny Jesosy dia ho azonao amin'le lehilahy. Ka maninona raha miadana mialohan'ny fotoana idirana fa tsy hoe any vao etetry ny adana. Zay tsy azo tsy mampiadana anao, tsy afaka solony efa azonao hitondra fiadanana ao anatinao sady tompony fiadanana eo amin'ny fiainanao. Zany mahatonga antsika tsy manao adaladala. Jesosy aloha. Raha tsy Jesosy ny manome fiadanana sy miantoka an'izany, tsisy eo an-tokantrano, tsisy eo amin'ilay fofombady, tsisy eo amin'ny arena. Manontaniry Zakaiosy raha tsy nilalovan'i Jesosy ndray mpandenga arena nga niova fo. Tapitra teo amin'izay ny fitototon'ny Zakaiosy tsy nahita fiadanana vao niona tamin'i Jesosy izy ka natrehany teo masina mba hanontany ilay vehivavy Samaritana. Solovady inenina fa raha tsy tonga le fampitony teo am-patsakana tsy niova amin'ny fiainany. Tany amin'ny rao fahafito, septième no niditra Jesosy. Tonga le lehilahy voalohany nandalo dia lasa. Satria androany izy milaza fa tianao. Rehefa mandeha ny herinandro, tsaroa ny tampoka, kialaketaka nanao fanekena teo amin'ny alitara niaraka taminy, elany ianao. Tonga saina izy mila miverina amin'ny vadiny fa raha tsy ankoho izy very. Dia teo nangasiasy kely nampalahelo teo raha Samaritana.
tonga indray mifaharoa je t'aime aloha amin'ny voalohany ohatra ny fiainam-baovao teo niaraka mifampitakosina ray volana teo leo ndeny anao amin'izay izy mahatsiaro ny rafotsy aza losany ndray fa no fanteliny tsisy fiadarana mihitsiny fa nefany ny ovavady fandiminy ny ovavady le vehivavy Samaritana io nefa ranany efa manomboka ny ray tanàna mahalala hoe kiala volina tsy mandeha matsaka maraina ohatra ny olona tsotra satria matahotra ny tompombady fa amin'ny atandriny tatao vovonana vao mandeha kanefa za te hiteny aminao olona ohatr'izany nandehanan'i Jesosy sur rendez-vous teo amorona vovo tonga fanenina everiny fahidraky anadala azy angamba Jesosy miarana hositroka ianao Jiosy za Samaritana faninona mihitsy moa tsika ianao dia nandeha teo ilay resaka nytoy amin'izay aizy vadinao faly izy ohatra ny sujet tiako izany ho an'ny tany bandy raikitra ty oasikelandro any dia moa izy Jesosy taminy tsisy zao matsaka raha tsisy ozy izy ny le tsisy io ianao koa androany mamay ozy izy Jesosy nanambady indimy ianao misy anankiray ao an-tranao miandry anao miverina avy ety fa tsy vadinao le ao Andriamanitro afa-paraka fa niona tamin'ny profety nefa saky profity vadika le Jiosy teo lasa profety mpaminany ianao dia mbola niresaka tamin'i Jesosy teo ihany taraiky teo ampiresahana an' Jesosy talata maraina ohatranao izy arakaraka mifampiresahana izy mianaka ny mitombo ny fahalalana an' Jesosy zay ne mahatsara sekoly mitombo ny fahalalana ao an'Andriamanitra mihatsara ny fiarahanao aminy halleloja misy zavatra miova ny anatinao le izy tsy miankina amin'ny hoe tsy miankina amin'ny hoe izy ianao ny tonga eo fa miankina amin'ny fiainonao ny teny sy ny fiasany ao anatinao anova amin'ny fomba fijerinao alalanao ny fitiavan'i Jesosy mamesi azy dia ozy izy rehefa avy eo ianao amin'izay ny Kristy niala avy any amin'ny Jiosy niakatra tany amin'ny mpaminany nefara amin'ny Mesia le izy dia inona ny zavatra nisy lasa izy nandeha adininy hatramin'ny sininy nefa ny hatrano tsisy rano androna vehivavy tsy nandro no nandehananao évangélisation azonao ny rano mampangetaheta ny olona fa adininy hatramin'ny rano nefa ny fototsy ny fiainany rehefa avy niona tamin'i Jesosy satria tsisy fahatsarana mampangetaheta miota no le loharano velona ny resaka taminy hoe za ny loharano velona raha misy misotro amin'ny rano izay omeko miboiboika mandrakizay tsy mety ritra ary tsy honona nangetaheta intsony izy mandrakizay halleloja tsy nonana mangetaheta intsony lasa le vehivavy adininy amin'izay nandeha vavikely iny tsisy filazantsara reny tsisy ninina tsy folo taona niaraka tamin'i Jesosy fa adinyrony resaka taminy tonga ny zavatra mbola andrasan'ny apôstôly eny amin'ny efitra ambony rena vao évangéliser tsisy fanahy masina feno zany satria mbola tsy niakatra ho any an-danitra Jesosy fa vao nieny dia nisokatra ny fony nyrehitra nampirehity ny tenin'i Jesosy teo lasa nentin'ny fiovam-po tanàna ray ny tonga teo afaka hiainy venao androany ty famarinany ty apreto ho an'ny filazantsara ny ao anatinao oka ny tenin'i Jesosy hitoetra betsaka ao am-ponao maneke azy apanekeo ny ao anaty zavatry ny tany zany mandalo zany misy zany androany tsy misy fa manomboka renao ty fahatsapanana anako ty na misy ny ompelatanana na tsy misy ny ompelatanana glorifiona ary tsy zavatra tsy ampy hampanotanao angalatra zany tsy zavatra tsy feno ka tonga anao hiteny hoe ohatra ny tena banga zany fa raha tena niona tamin'i Jesosy marina ianao ohatra nyity vehivavy ty adino ohatra amin'ny rano
ohatrany Petera tamin'i Jesosy voalohany ane. Tamin'ny voalohany tsisy tondro kizitimbelona be amin'ny alina. Fa rehefa araindraina iny ny andro tamin'ny ora fahaefatra, niditra Jesosy tao amin'ny sambo kely. Afaka miatsambo ve ô? Midira vitanao fa tsisy nenina. Fa raha feno trondro aloha tsy teo mihitsy ianao a. Dia niditra Jesosy. Atorana milalindalina kokoa. Nandeha amin'izay. Vao niteny Jesosy elatsao amin'ny ankavanana. Tsy zaka ilay trondro, feno sambo telo. Dia zao ny zavatra nisy. Vakeo hatramin'ny farany. Amin'ny faraiky ambin'ny folo amin'ny liko toko fadimy izay. Vao niala teo amin'ilay sambo kely Jesosy. Adino ny Petera ny lakany. Adino ny Petera ny trondro. Nanaraka an' Jesosy izy. Tsy zavatra matimatesany tadiaviny napakizitina azy. Lasa tsy lara-pahamehana tsony fa le fahatsarana namafy le mbola fireketam-po tamin'ny zavatra nampitototo azy hatrany. Zany ny atao hoe fiovam-po tanteraka. Fa be dia be ny kristianina androany mahatonga azy mipetraka eo amin'io sezy io, lakana feno trondro miletaleta ny tadiaviny. Fa ry Petera adino hatramin'ny lakana sy ny trondro rehefa tena niona tamin'i Jesosy, ny rana anokatra ny masom-pananao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Avelao ny fisiny sy ny fitiavana azy hirehitra ao anatinao. Fa rehefa iverina izy hapakatra anao, ho tsapanao ny asarbidiny fisiny ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra. Ary tsy any an-danitra ihany dia nieto ianao. Dia fikarakara ny fiainanao izy. Tenenao akaikinao, tianao Jesosy. Avereny fanondroany, tianao Jesosy. Avereny fanotelony, tianao Jesosy. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao. Mafafainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Teka sitraka sisy ohatranao izay Andriamanitra. No ny fitiavana sy famindrapo, anangananao sy hitondranao anay. Mpanompo, mahatoky ny teninao. Ny zavatra rehetra mety mandalo. Ny olombelona mety miovaova. Zao hita maso zao Andriamanitra. Mety misy mety. Tiana everinay fa mapety ny fiainanay fa tsy mety eo io masonao. Androany zay. Tonga panaiky ny fonay tanteraka. Ny amin'ny fitondranao sy ny fitantananao. Milanao zay Jesosy. Ianao ny ilainay androany. Mivana amin'Andriamanitra ianao sokafo ny fonao. Teneny Jesosy androany. Iverina ny fahamarinanao. Iaina ny fahatokiko anao. Iaina ny fahatokiko anao Jesosy. Andeha araka ny teninao. Hitoetra ny fahatokiana mandrakariva amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao masina. Tehirizo ahijoro. Atoky sy ahitsy amin'ny zavatra rehetra. Ary manomboka androany fanahy masina. Meko anao ny alalana hitarianao anaty bitsika mazava. Anapahako hevitra tsy safidy andeha araka ny teninao sy ny sitraponao. Fa tsy ho raraka mandrakizay. Raisy ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny fanasitranana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Oko sitrana amin'ny fo ianao, maratra. Oko sitrana amin'ny fanahintainana ianao. Oko sitrana ny aretina rehetra ianao. Oko afaka mirofo rehetra ianao. Raiso zany zao maraina zao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandiana dia miverena miaraka amin'ny fijona vavolombelona. Misy olona folo eto androany maraina ny sitranin' Jesosy. Tsy latsaky ny folo ny sitranin' Jesosy androany maraina. Mivonahitra amin'ny fisaorana izy ny amin'izany teny zany. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Makasitraka anao. Saotra ny amin'ny fanasitranana, saotra ny amin'ny fanafana, saotra ny amin'ny kasika, saotra ny amin'ny vahaolana, saotra ny amin'ny fitehirizana ho anay, saotra ny amin'ny fiainam-panahy aorinao amin'ny sitraponao. Ho mpiay ny sopakatoanao ary andeha araka ny sitraponao. Makasitraka Jesosy eo. Raiso ny fahafenono ny fanahy masina. Raiso ny fahafenono ny fanahy masina. Hitaridarana anao, amenanao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo, andehananao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, atonganao tsy atsapa-tena ho irerina kambody, fanana ny fiantohany, ho voninahitry ny anarany hatramin'ny farany. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo. Ampamilapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mazoto toerana vetivety. Anao fanatritsika on'Andriamanitra sy filazana foy. Rapitso manokana dia fotoana ho an'ny tokantrano sambatra eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Amen. Ho an'ny rapitso izay fotoana izay iarahana amin'ny mama Viviane Ravony Arvelo.
Ary ny zoma hariva dia misy ny direct irahantsika ao amin'ny vidéony HVK mission events. Mety ny teknika? Ok, amin'ny zoma hariva zany misy an'izay direct zay. Dia ny sabotsy maraina eny amin'ny centre bypass ny fotoanantsika. Eny amin'ny toeran'io moa zany no anangarantsika ny centre HVKL international. Ary araky ny zavatra rehetra tokony atao amin'ny tsy hoe manentana anao akory fa efa akaiky koa ny fahavaratra. Dia raha mba afaka tsika rehetra mifandrimbona sy mifandray tanana na mety hoe vy roa aza mivitanao na telo anangarantsika an'ilay izy rapide indrindra sady asiana taolina moa mba tafitolina zany aloha ny atao mandra-pa dia mba tsy lena ny orantsika efa jereo fofa manomboka misy orana efa manomboka mihazakazaka ny orana. Dia ilay tsy voatery ho vola fa zay vitanao tonga dia mividy anao dia miresaka amin'ny iza moa tompona andraikitra dato Landrisy dato Hery dia mitondra an'ilay vy fotsiny anao dia miteny misy vy ohatra zao ty aminay zao vitanay menakavy kely zao ny anonanay dia zao narona telo mitambatra eo iny zay mitambatra vato dia zay misaraka vasika. Amen. Zay mitatsika an'izay aloha provisoirement mandra-panangatsika ny trano vato lehibe dia tanterahantsika ampo sy ampitiavana izany rehetrarehetra zany ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Saty zany? Dia ny fotoanantsika zany raha mbola tsy miveriny Jesosy ny amin'ny raha lanitra. Lakamisy misy vavaka sy fadikanina etsy Tanimena Shalom. Azafady ny pasteur. Izy moa pasteur responsable zany. Tanao le pasteur ohatrohatran'ny Jesosy ny tarehany. Bogosa? Tain'i Jesosy daholo. Le Shalom zany fifadikanana isaky ny alakamisy. Isaky ny alakamisy ao amin'ny Shalom an-Tanimena. Hitanareo le pylône be eo Tanimena eo amin'ny zaridaina Pitanieska. Dia eo ampitany eo misy pylône téléphérique ao anelanelan'ny SFX sy le CSB2. Dia misy pylône dia eo ambany eo misy ny Accès Bank. Accès Bank dia eo ambany ny Accès Bank misy an'le vavahady maintimainty misy soratra hoe Shalom zay dia ao izy manomboka amin'ny 7 maraina. Misaotra tompoko. Amin'ity herinandro ity tsy fantatro na larobia na lakamisy fa mbola ho fantatsika eo ihany dia izy direct manokana ny amin'ny fanontaniana mahakasika larobia lakamisy amin'ny lakamisy ozy izy pasteur Fortuna dao tia tanina mafy be ho an'ny teknisianina antsika mahakasika andreo fanontaniana be dia be no mametraka fanontaniana mahakasika momba ny hoe inona ny zavatra ifandraisan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny firenena. Tena ohatrany hoe nangina foana tsika zany fa tsy niteny satria sao dia hoe tafiditra resaka politika ianao drama tsika tsy na sady tsy mitady seza tsy mitady toerana tsy mitady ninina fa manahitra fotsiny tsika amin'izay sitrapon'Andriamanitra sy andanany rehetra ohatrany mahitsitsy hitanareo io dia isy an'izay direct mahitsitsy zay zany manomboka amin'ny lakamisy. Amen. Dia izy io iresana manokana hoe tia ny volontén'Andriamanitra zafa tia ny volontén'Andriamanitra mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika mba ny firenena anankiray. Dia misy ny ara-panahy dia misy ny hoe tia ny tena fampandrosoana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy ten'Andriamanitra daholo mifanandrify amin'ireo mba hahatonga antsika tena ahiratra amin'ny masom-panahintsika dia ho malagasy mifotsika amin'ny lafiny rehetra. Amen. Dia ho tain'Andriamanitra ny taranakisika ary ho feny fiadanana ny androntsika iray manontolo ho voninahitra Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Alléluia. Tsy maretehaka ho an'ny tompo ary. Tsanganareo amin'ny toerana misy atsika. Dia jereo olona roa sy telo manodidina anao. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao ao dia ny fahasoavan'Andriamanitra koa matoy izao anareo. Dia ataovatra zany tanina saty zany mandeha nareo amin'izao herinao zao. Fa misy ray tsy tamaso miaraka aminao. Naiza hoe eo foana izy. Jesosy no ana. Veloma tompoko.